Amen. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana indray amin'izao fampahirezana amin'ny alalan'ny vidéo zao. Dia ampitomboina aminao mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray izy Jesosy Kristy Tompo. Hivavaka tsika miatrantsika ny fizarana tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, miteranao izay mankalaza anao satria Andriamanitra tsy miova ianao, ianao ilay Andriamanitra taloha indrindra, ankehitriny ary mandrakizay ianao ny voalohany hozy ianao ary ianao koa ny farany. Ianao no Andriamanitra, ianao no vavahanay, ianao no antsoinay, ianao ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, ary ianao ilay Andriamanitra naniraka ny zanakao lahy tokana Jesosy Kristy. Hoe ty amin'izao tontolo izao famonjena, fanavotana ary mbola ho avokoa ianao Jesosy handray anay any amin'ny rahona lanitra ao amin'ny fanjakanao, ary indrindra mangataka anao izay Tompo hamindra fo sahady ny amin'ny fahalemena rehetra amin'ny tsy fantanterahana, ary indrindra ilay fanainao masina anolo-tsaina, oka tsy hisy eonay fa tsy ny feonao, oka tsy hisy ho ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany, dia mitenena araka ny fombanao Tompo, fa vonika iaino izay misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Alleluia, amen. Amen. Dia mitohy izany ny fizarana ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny vidéo. Ny lohateny izay ho zaraintsika androany dia miteny hoe efa nandre ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Efa nandre ny tenin'Andriamanitra, azo adika ihany koa izany, efa nandre ny feon'Andriamanitra ve isika? Raisitsika ny tenin'Andriamanitra, anorenantsika izany fizarana izany ao amin'ny Romanina 10, ny 7:10 ihany aloha ny vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Izay zany no tenin'Andriamanitra fampaharizantsika, efa henontsika matetika izany teny izany, fa ho raisintsika indrindra amin'ny version, amin'ny dikateny hafa amin'ny teny malagasy zany, baiboly ihany koa amin'ny teny malagasy, fa amin'ny dikany voasoratra amin'ny teny hafa zany, hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa ny finoana dia avy amin'izay henoina, ary izay henoina kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Koa ny finoana dia avy amin'izay henoina, ary izay henoina kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ty ilay dikatenin'ny faharoa ty zany no tena nompanantsika ny fizarana, satria io ilay teny hoe henoina io no tena zava-dehibe amin'ny fanarahana ny Tompo. Raha fantatsika mamaky tsara ny baiboly tsika, dia izany no tena hoe nisehoan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tsy mbola nisy ny fanoratana, mbola tsisy ny soratra, fa tamin'ny feo no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, dia avao izy niseho tamin'ny Isaka, niseho tamin'ny Jakoba, niseho tamin'ny Josefa, teo tamin'ny ireo olona maro, ary tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ampitao amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny teny, ny teny izay ho ambarako aminareo. Nisy koa ireo mpaminany maro dia tamin'ny feo zany no nitenen'Andriamanitra tamin'izany, ary izany feo zany amin'ny zavatra henoina no nahatonga ny finoana. Fa antsika kristianina zany amin'izao fotoana izao dia amin'ny feo henoina no ampitomboin'Andriamanitra ny finoantsika. Azo atao koa zany ny lohateny hoe ny fahenoinan'ny feon'Andriamanitra, fahenoinan'ny tenin'Andriamanitra no hitomboin'ny finoana, na ananantsika finoana amin'ny fanarahana an'i Kristy, satria ny tenin'i Kristy hozy izy no ananana finoana koa. Ilay mihaino ny tenin'i Kristy tsy hamaky tenin'Andriamanitra betsaka tsika, fa mampirisika anareo ahako hamaky ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 1:1-2 lavalava izy zany. Teo no niantsoin'i Jesosy Kristy ny mpianany,
Raha ny antso ho an'ny mpianana Jesosy tsy nanoratra taratasy fa tena ny antso na eny feo ireo mpianatra ireo hoe ndao hanaraka ahy. Dia zay zany ilay tenin'i Kristy zay, ilay feon'i Kristy zay, ilay feon'i Jesosy no nahatonga ny mpianatra nanaraka azy ary tonga dia nametraka finoana tao aminy. Ny fakapanahy amin'ny kristiana, indrindra ny amin'izao fotoana izao amin'ny toerana misy antsika ankehitriny dia ny sian'ny soratra sy ny fahaizana, fahalalana amin'ny famakiana zany. Dia rehefa mamaky na mianatra ny olona, nianatra tany amin'ny fianarana ambony, na ny tenin'Andriamanitra io, nianatra ho mpanompon'Andriamanitra, pasteur aho, mopera na olona karazany samihafa, dia na hay namaky sy na hay nandalina ireo olona ireo. Fa io famakiana sy fandalinana amin'ny fahalalana fotsiny io tsy mampitombo finoana. Zay zany tena tian'ny tenin'Andriamanitra ambara androany. Raha te hanana finoana isika dia angatao mihitsy. Zay ilay vavaka atao hoe mitenena Jesosy, mitenena Andriamanitra, mitenena fanahy masina. Fa raha miteny aminao fanahy masina dia tsy tahaka ny teo aloha na tsy tahaka ny fahalalana ao amin'ny tenin'Andriamanitra intsony hoe manaraka fotsiny ny olona ianao fa tena hitombo finoana. Tena finoana mihitsy ny mitombo ao anatinao zany rehefa tena hoe mandeha ny feon'Andriamanitra ianao na mandeha ny tenin'Andriamanitra. Zavaina sady zany amin'ny teny Hebreo no tena nandikana ny testameta vaovao sy ny teny Grika ihany koa. Zay no ilazana an'io teny io, tenin'Andriamanitra zany misy anankiroa ny ilazana azy hoe logos sy ny rema. Ny logos io dia ilay teny na hoe soratra ananana fahalalana, ananana fahaizana. Dia io mitaky ady hevitra. Io matetika no mahatonga ny olona miady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra na miady hevitra amin'ny fanarahana ny Tompo, satria ny mahay tenin'Andriamanitra na mety mahafantatra mihitsy ary ny andininy sy ny toko fa amin'ny fahalalana, amin'ny saina, fa tsy mahafantatra ilay tenin'Andriamanitra zany amin'ilay feo arak'ilay teny teo. Ny anankiray zany ilay tenin'Andriamanitra hoe rema, io dia teny tononona na eny feo mihitsy. Io zany arak'ilay teny teo hoe 9:70 koa ny finoana dia avy amin'izay enoina. Tenin'Andriamanitra ihany mitoroteny, zay mahatonga izy amin'ny anankiray teo hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny tononteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ilay toroteny zany eto vao miseho ilay toroteny hoe rehefa azonao ilay tenin'Andriamanitra dia toriana ilay teny. Fa ny tena finoana araka ny dikateny mazava mihitsy zany amin'ny nandikana azy amin'ny teny Hebreo sy teny Grika tany am-boalohany dia ilay feo avy amin'ny zavatra heno. Mila maheno ny tenin'Andriamanitra ary rehefa mankany amin'ny tempolin'Andriamanitra isika, rehefa mihaino ny toroteny, rehefa manaraka ny filazantsara, ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, dia rehefa resy lahatra ianao dia tena miteny mihitsy ianao hoe niteny tamiko ny tenin'Andriamanitra androany, henoko ny feon'Andriamanitra. Fa tsy matetika izay mahatonga an'ilay hoe adino, vao miala teo dia efa adino daholo raha anontaniana inona ny zavatra niseho androany na inona ny tenin'Andriamanitra nizaraina, dia adino satria tsy niteny taminao, tsy naheno feo mihitsy ianao. Dia tahak'izay koa raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, mamaky baiboly zany ampirisihana antsika raha te hitady an'Andriamanitra mihitsy isika, haino an'izany feon'Andriamanitra zany dia mivavaka mangataka ny fanahy masina indrindra. Io ao anaty fonosana kely araka ny tenin'i Jesosy rehefa naniraka ny mpianatra izy hoe alohan'ny niakatra tany an-danitra, ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina. Rehefa mandray ny fanahy masina dia mahazo hery. Zay mahatonga ilay hoe alohan'ny hamaky ny tenin'Andriamanitra dia mangatà ny fanahy masina fa ahazo hery. Tsy mahalainy tsika, tsy reraka, tsy te hatory, fa tena mazoto ary indrindra ny fanahy masina hanokatra ny saintsika zany tsy amin'ny fahalalana fa amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra tiana ampitaina mihitsy amin'izany tenin'Andriamanitra zany rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra zany amin'io rema io. Rema dia ilay teny izay ambara feo eno. Vakintsika ny liko toko
enina. Liko toko fahenina, andiny enina amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Ny jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo teo moa zany hoe tsy vakiana fa midika eo misy tantara maromaro ao ny antsoin'i Jesosy ny mpianatra, zany hoe Jesosy niantso ny mpianatra tamin'ny feo. Liko toko fahenina andiny enina amby efapolo ka hatramin'ny sivy amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko tompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manatona ahy sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Izay zany aloha zany eo amin'ny andiny fito amby efapolo hoe izay rehetra manatona ahy sy mandre ny teniko. Izay zany rehefa manatona Jesosy dia mila mandre, mila maheno ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra na mahafantatra fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa tena mandrelo. Raha te hanaraka anazy zany dia asehoko aminareo izy izay tahaka azy. Dia tahaka ninona izy zany ilay olona mandre ny teny sy manantona an' Jesosy rehefa tena hoe mandre mitady azy tanteraka dia izy hoe andiny fahavalo amby efapolo, tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy, ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Izay ilay finoana. Nandre ny feon'i Jesosy ianao dia miorona ny finoanao fa tsy mierikerika ianao. Fa izay mandre, averiny ihany eto zany fa izay mandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana dia namely azy mafy ny rika, dia nirodana niaraka tamin'izay izy ary loza no naharavany izany trano izany. Mila mandre ilay tenin'Andriamanitra ianao zany dia miorona ao anatinao ilay tenin'Andriamanitra dia mitombo ny finoanao. Araka ilay teny teo zany hoe amin'ny teny finoana, koa ny finoana dia avy amin'izay henoina, ary izay henoina kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Mila maheno ny tenin'Andriamanitra isika, ary izay no atao hoe faminaniana. Misy fanazavana kely amin'izay zany hoe inona ny fahenoanan'io tenin'Andriamanitra io. Io fahenoanan'ny tenin'Andriamanitra io no atao hoe faminaniana rehefa tonga ny fanahy masina miasa amin'ny olona anankiray dia maheno ny feon'Andriamanitra izy dia tsy mipetraka izy. Tsika tsirairay avy zany tokony hahenan'io feon'Andriamanitra io dia izay no tonga ny Jesosy hoe rehefa mandre ianao nandray ny fanahy masina dia mandehana mitory mijoro vavimbelona hatrany Jodio izy hatramin'ny faran'ny tany, hatrany Jerosalema, zany hoe amin'ny ankonanao, amin'ny manodidina anao, amin'ny toerana rehetra izay misy anao dia lasa mijoro vavimbelona ianao satria na heno ny feon'Andriamanitra, na heno ilay fanahy masina ny teny taminao dia misy ny olona nahazo. Izay zany ilay hoe nahazo nofy, nahazo tenin'Andriamanitra. Rehefa misy miteny hoe ny teny tamiko ny fanahy masina dia gaga isika. Misy olona dia gaga hoe lasa mirehare koa izany, manamary-teny io olona io. Nefa ny kristianina rehetra dia tokony hiteny an'izany ary tokony tsy homenatra miteny an'izany hoe ny teny amiko ny fanahy masina ny teny. Satria ny teny eto miteny mihitsy hoe ny teny, ny finoana dia azo amin'ny zavatra henoina. Dia ny dikan'izay na heno ianao dia ny dikan'izay raha inona ny henonao nisy ny teny teo. Izay ilay hoe misy ny tory. Miakatra kely eo ambony eo zany andiny faha 17 anazavako kely an'io amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Romanina 10. Ataony ahoana moa ny fiantso izay tsy ninoany? Ataony ahoana no fino izay olona tsy reny? Ataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory, ary ataony ahoana no fitory raha tsy nirahina, araka ny voasoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotry ry nitondra teny soa mahafaly. Andiny faha 40. Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny filazantsara fa hoy Isaia, Tompo iza no nino izay henony taminay. Na dia efa mihaino ary koa zany ny olona amin'ny fihenoana no henoana ampitomboana ny finoana, nefa raha mihaino isika tsy arahan'ny fanahy masina araka ilay teny teo hoe nandray ny fanahy masina dia tsy hiorona ny finoantsika ary be da be no nandà ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy izy andiny faha 17, koa finoana, ny finoana dia avy amin'izay henoina ary izay henoina dia avy amin'ny teny Kristy.
120 fa hoy aho sao tsy nare izy, tsia efa nivoaka ho any amin'ny tany manontolo ny feony ary ny teniny dia hatramin'ny faran'izao rehetra izao. Zay zany ny feony sy ny teniny dia efa tonga amintsika raha maheno izao fampizarana, mety hoe fampianarana ihany koa, famparezan'izao ianao maheno ny tenin'ny tompo ianao androany tadiavo vakio tenin'Andriamanitra io. Amin'ny ankapobeny zany fanazavana hamporisika antsika azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, hihaino ny tenin'Andriamanitra izao fampianarana izao, satria zay no iraka ataon'ny tompo eto. Nandray ny tenin'Andriamanitra ny tombo ny finoana, naheno feo ahako dia hoy ny tompo hoe ndana torio ambarao amin'ny olona fa tokony hihaino ny feon'Andriamanitra, fa raha tsy mihaino ianao ka tsy mitombo ny finoanao dia horodana. Ary raha mitombo ny finoanao dia tahaka an'ilay olona nalorona teo amin'ny vatolampy, tsy voahelingelina ianao niza, tsy voahelingelin'ny olona hoe mamitaka, tonga amin'ny famarinana ianao, tsy voahelingelin'ny ny fampianarana diso, fa tena mandray ary gaga ianao fa hitombo ao anatinao koa ny fiasan'ny fanahy-masina. Zany no tenin'Andriamanitra zany, io le rema io, le tenin'Andriamanitra, feon'Andriamanitra heno, zay no tadiavintsika, arak'ilay teniko teo hoe io no mitarika ny olona lasa hoe maninona ny hoe lasa maminany, maninona no lasa miteny le raha namaniny no nresy lahatra izy noho ny nandray an' Jesosy. Io le hoe rehefa mandray an' Jesosy ianao dia manaiky an' Jesosy amin'ny vavanao, voasoratra eo ambony eo zany fa tsy vakiako intsony amin'io Romanina 10:10 io manaiky an' Jesosy any amin'ny vavanao dia manonona mihitsy ianao izy no tompo sy mpamonjy. Dia rehefa manaiky anazy ho tompo sy mpamonjy ianao isika zany dia manaiky, rehefa manaiky arak'ilay teny teo dia inona ny tenin'i Jesosy? Atao batisa amin'ny fibebahana, rehefa mibebaka ianao miala amin'ny fahotana, miala amin'ny tsy fantanterana dia mibebaka atao batisa ao anaty rano, dia vita batisa ianao dia amin'izay tsika no mandray ny fanahy-masina, azo hery amin'ny rotsahan'ny fanahy-masina. Raha tsy vita batisa tsika tsy ho tonga amintsika ny fanahy-masina, ary rehefa tonga amintsika ny fanahy-masina dia hitombo maheno an'ilay feon'Andriamanitra ianao, maheno an'ilay feon'Andriamanitra tsika dia hitombo ny finoantsika, tsy azo helingelena intsony fa na tsika indray ary no lasa mitory. Zay tsika tsirairay avy izao dia nandalo tamin'izany fa nisy fijoroana fahaolombelona maro moa zany nefa nambara, fa na ny tenanay ary tamin'ny fahatanorana dia anisan'ny naniratsira mihitsy zany hoe tenin'Andriamanitra, naniratsira ny mpanompon'Andriamanitra, tena hoe mahamenatra moa zany, mbola ho tantaraina fa tsy androany, fa tena mahamenatra hoe natao tsinitsinina raha misy olona mitory dia tena hoe nahilikilika daroana moa zany araka ny fiteny mihitsy hoe aza mba mitoritory aty aminay aty. Fa ny tenin'Andriamanitra izay henontsika, satria naheno ianao efa nitory ilay olona tamin'izany hoe natao tsinitsinina, fa naheno teny ianao fa ianao no mandaa fa efa miasa ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa tonga ny fanahy-masina dia tsy azonao lavina. Ka zay zany izy hoe raha maheno feo an' Jesosy ianao androany, raha maheno feo ianao izy dia aza manamafy ny fonao fa miverena, mibebà dia atolory ny tenanao ho an'ny tompo. Alohan'ny hamaranantsika azy dia ny ao amin'ny Apokalipsy no vakiantsika. Ny Apokalipsy 10:10 ny 1 ka hatramin'ny 4, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra, sady nitafy rahona ary ny havana dia teo amin'ny lohany, ary ny tavany dia tahaka ny masoandro, ary ny tongony tahaka ny andry afo, ary ny tana-boky kely nivelatra teny an-tanany izy, ary nabahany ny tongony ka ny ankavanany tamin'ny ranomasina, ary ny ankavia tamin'ny tany, ary niantso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny fireon'ny liona, ary noho ny antso izy dia nikotroka ny kotrokorana fito, ary rehefa nikotroka ny kotrokorana fito dia efa anoratra aho, kanjo nare feo avy tany an-danitra aho, nanao hoe asio tombo-kase izay efa notonon'ny kotrokorana fito fa aza soratana. Zay teny zay teny ao amin'ny Apokalipsy zany, teny faminaniana ihany koa zany hoe aza soratana hozy izy,
Rehefa maheno feo indraindray zany le feo tsy voatery tsy maintsy soratana. Misy miteny hoe tsy voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra zany misy tenin'Andriamanitra ity zany ananantsika inona moa izy teo, ananantsika fototra, ametrahantsika ny finoantsika mba tsy hivilivilitsika. Fa rehefa tonga aminao ny fahamarinana sy ny tenin'Andriamanitra manazava an'izany, ny feo tahaka an'ireto dia misy kotrokorana, tsy avelan'ny tompo hipetraka amin'izao ianao fa hozokonzonony ary tsy avelany raha tsy hanambara. Ijoro vavolombelona dia hanambara ny fahamarinana. Fahamarinana anankiray ampatsahivon'ny tompo eto androany tiany hambara dia ny tsy fahamarinana fa ilay anarana hoe Jehova dia anaran'Andriamanitra. Tsy anaran'Andriamanitra io ry havana, anarana devoly ary io. Manonona an'io tsika tao anatin'izany ny tena nandritran'ny taona maro, tsy nanana fahalalana fa tsy anaran'Andriamanitra io. Afaka mijery amin'ny lohatenin'ny vidéo any ianao hoe iza ny tena vavolombelon'i Jehova. Iza ny tena vavolombelon'i Jehova. Very kely fotsiny zany hoe lazaintsika kristianina fa ny vavolombelon'i Jehova na témoin de Jéhovah dia tsy araka an'Andriamanitra, tsy araka an'i Jesosy Kristy, natao hoe secte. Nefa tsika no manonona an'ilay Jéhovah, ilay Jehova isan'andro isan'andro amin'ny hira, amin'ny famakiana tenin'Andriamanitra. Iza ny tena mijoro vavolombelona ho an'ilay Jehova amin'izany? Tsy isika mamaky an'io isan'andro ve? Izy zany faly ary izy satria ianao mijoro vavolombelona ho anazy. Ary raha fantatrao marina io anaran'io hoe avaiza sy iza ny nametraka azy dia tsy hanonona an'ilay anarana intsony ianao. Izay zany ilay fahamarinana, ilay kotrokorana, ilay kotroka. Tsy avelan'ny tompo angina ianao rehefa tena apetrany aminao ilay fahamarinana hoe teneno ny olona, tsy hanonona an'io anarana Jehova intsony fa tsy anaran'Andriamanitra io. Be da be ny vidéo manazava izany, afaka mijery ianao amin'ny teny frantsay, teny anglisy, amin'ny teny malagasy koa ary feno mihitsy manazava amin'ny atsipiriny. Fa matoa izay zany naverin'ny tompo eto androany dia izay ilay ampitombo ny finoantsika. Na hen'ny feo ianao androany dia tonga ny tenin'i Kristy, tonga aminao ny feon'i Kristy dia anjaranao no manolotra ny tenanao an'i Jesosy, miala amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra ary indrindra miroso. Izay ny tena anton'izao fampiharezana izao, miroso amin'ny fahamasinana. Ny fahamasinana dia ny fitondran-tena, ny fiteny, ny fisainana, ny fitafy ary, ny fihetsika rehetrarehetra dia tokony ho mendrika an'Andriamanitra. Ka mampirisika antsika zany tady avy, izay ilay inona ilay mitady an'Andriamanitra ankoatra amin'ny mamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy amin'ny saina sy amin'ny fahalalana fotsiny fa mamaky mba hananantsika finoana zany dia hoenitsika. Angatao mihitsy ny tompo hiteny aminao, izay ilay mitenena Jesosy mba hoeniko ny feonao androany. Dia izay zany no amporisihana antsika aheno ny tenin'Andriamanitra ary aza gaga koa isika raha maro ankehitriny, satria betsaka ny olona efa mitady an'Andriamanitra. Ho avy Jesosy, efa andro farany izao izy ny fampiharezana maro koa. Ho avy Jesosy tonga ny tompo mamangy amin'ny alalan'ny feony, amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny tsindrimandry, amin'ny alalan'ny faminaniana. Aza gaga ianao raha tonga ny olona samy miteny fa nandreny ny feon'ny tompo, nefa mila fantarinao zany. Izay koa zany hoe mila fantarinao iza marina ny tena tenin'Andriamanitra. Raha fantatrao ny tenin'Andriamanitra izay vakiana amin'ity baiboly ity. Ka dia izay zany ny tenin'Andriamanitra tsara heno, tsy mijanona fotsiny amin'ny famakiana, tsy mijanona fotsiny amin'ny fahalalana sy ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra, fa tena mitady ilay tenin'Andriamanitra eno amin'ny feo ary hitombo ny finoantsika amin'ny alalan'ny tenin'i Kristy izay ambara tahaka izao fizarana izao. Dia mampirisika antsika mandrakariva mitady an'i Jesosy ny andininy farany amin'ilay apokalipsy teo zany, andininy fahaefatra, hoe asio tombo-kase izay efa notonon'ny kotrokorana fito fa aza soratana. Izay mihitsy zany tian'ny tompo ambara amin'ity apokalipsy ity. Dia indray tsy mila soratana fa any amin'ny feo fotsiny.
Rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra, rehefa tonga ny anjely miteny aminao, fanamasina miteny aminao, dia mila apetraka ao miorina, zay ilay tombo-kase, miorina tsara ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny sainao ny tenin'Andriamanitra izay henonao fa tsy ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fanarahana ny Tompo. Dia misaotra ny Tompo isika amin'izany rehetra izany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary ho amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta Tompoko. Alleluia. Amen.